Miarabana ny tokantrano manaraka ny vaovao manokana mahakasika an'ilay faritrandro ratsy izay mitoetra any avaratra atsinanany Vohimara no misy azy amin'izao fotoana izao, manodidina ny 570 kilometatra avaratra atsinanany Vohimara ny ivony tamin'ny 3 ora tolakandro teo. Mikisaka mianatsimo andrefana hatrany izay ary mahafaka hatrany amin'ny 5 kilometatra isan'ora tombanana miditra tanety Anioalina izy manodididina ny distrikany Vohimara iny hatrany tsy dia misy ahina aloha zany amin'ny ankapobeny ny mety tomboany hery alohan'ny idirany an-tanety zay Anioalina, fa na izany na zany ny rotsakorana miaraka aminy kosa araka ny hitantsika amin'ny sary izao dia efa manomboka mipaka amin'iny tapany avaratra atsinanany Madagasikara iny ka mitohy hatrany araka izany ny orana. Misy ihany koa ny filazana loza mahakasika azy ity izay miloko mavo ny faritra Savasy Diana, izay rotsakorana izay hatrany no tena saika mibatoerana aloha zany amin'ny ankapobeny, fa ny rivotra miaraka aminy kosa dia manodidina ny 520 kilometatra isan'ora izay misy tafiotra hatrany amin'ny 520 kilometatra isan'ora. Manoloan'izany rehetrarehetra zany dia entana hatrany ny ponina zany anaraka ny vaovao manokana mahakasika an'ity faritrandro ratsy ity. Ny mpampiasa ranomasina ihany koa ny morontsiraka avaratra atsinanany Madagasikara manomboka hatrany amin'ny morontsiraky ny faritry Diana izany ka hatrany amin'ny morontsiraky ny Nosy-Varika dia tsy azo atao aloha ny miandrika satria dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 3.5 metatra ny avony onjan-dranomasina noho ny alin-drano hoentin'ity faritrandro ratsy ity hatrany. Izay aloha no azo ifampizarana amin'izao takariva izao, miverina mizara ny vaovao tsara ho fantatra mahakasika an'ity faritrandro ratsy ity hatrany zay alohan'ny idirany an-tanety na ihany koa any amin'ny 10 ora alina any.